Tevoka anankiroa zany no hitondranay fanazavana amitsika namana mpanao gazety ary mba tianay mba hovoizina mba ho fantatry ny mpiray-tanindrazana. Ny tevoka voalohany dia mahakasika n'ireny hoe zavatra mitranga amin'ny tambazotra sosialy ireny zany ary ny tevoka faharoa dia araka ny tenenina teo zany dia hoe mba tiana ihany koa mba mampahafantatra eny fa dia tsy hoe ny atsipiriany fa hoe ny tena mba hoe zay tena mba mivango ny vitantsika eto zany mikasika ny lalàna mifeny fidirana sy ny fivoahana eny amin'ny seranana mba farafaratsiny mba ho fantatry ireo mpandeha sy ny mpiray-tanindrazana amintsika. Hiditra amin'ilay tevoka voalohany ary hitantsika zany hoe tao anatin'ny andro roa na telo andro teo zao dia nisy telo marary hita tany amin'ireny tambazotra sosialy eny. Ny voalohany dia resaka abatseranana momba ny whisky. Iny zavatra iny zany dia teo amasina Andriamatominisitra no nitranga iny resaka whisky iny. Izany hoe io rangahy io zany tonga avy any andafy dia nitondra whisky. Ao anatin'ny lalàna zany izay efa zaraina efa ela tamin'ny mpanjifa zany misy an'ity flyers kely ity zaraina tamin'ny mpanjifa efa roataona teo ngambany. Dia manafatrafatra tsara mihitsy ny fahaditserana hoe mahazo mitondra whisky nareo arak'izay tianareo fa kosa ho an'ny roa litatra no mihoatra dia mandoa abatseranana. Raha roa litatra zany ny boisson alcoolisé entinao dia tsy mandoa ianao fa zoanao zay dia mivoaka araka ny tonga dia mivoaka fa tsy mandoa abatseranana. Ny mihoatra ny roa litatra no manefa ny abatseranana. Zay zany ny zavatra iny rehefa tonga teo zany ny raha namana iny dia nahazafaina taminy hoe firy tavangy ny any aminao any, firy nentina, fito tavangy zany ny nentina. Dia nitenenina izy hoe roa litatra ny zoanao dia niandry teo izy natao ny kajy zay tokony ho alohany dia mimenomenona mo izy ho azavaika aminareo rehefa avy eo ny kajy. Faharoa manarak'izay indray dia misy indray ihany koa zany mpiara-miasa contrôleur de douane. Vehivavy izy io, nahazo ihany koa zany izy tabataba any amin'ny tambazotra sosialy ihany hoe ity no tena mpanao ny ataony io ivato. Za zany eto dia mitondra fanazavana amintsika fa tsy marina tsy mitombona iny fanosoram-potaka iny. Ary misy zany efa apetraka atao ny fahaditseranana hoe misehatra miaino ny fahaditseranana, tena miaino ny fitarainana ataon'ny mpanjifa sy ny mpandeha zay. Ao amin'ny service ny communication anay dia zareo migérer ny site ny douane. Afaka hitarainanao afaka andefasana ny doléance ao. Ny tompona andraikitra rehetrarehetra atao ny fahaditserana dia afaka hitarainana. Ary zay zany ny angatahako amin'ireo mpandeha eny vato ireo hoe misy tompona andraikitra voalohany eo zay reto manoloana ana reto. Raha misy zavatra manahirana ny zareo na misy zavatra tindry zareo fanazavana fanampy ny angatahana dia io receveur, io ny chef des opérations commerciales na io coordonnateur. Misy inspecteur eny misy encadreur eny efa mena toromarika mazava mihitsiny hoe tokony manazava satria zoantsika ny manazava ny asantsika sy ny zavatra alaina amin'ny olona mivezivezy eo amin'ny seranana. Fahatelo dia misy ihany koa zany fitarainana ihany koa hoe maka vola ny mpiara-miasa ao amin'ny fahaditseranana ary le vola dia tsy mazava hoe kitany samarina ve ny fahaditseranana iny. Eto zany dia mitondra fanazavana ihany koa hoe azo atao ny mitaraina sy
manonona zavatra ohatr'izany. Fa kosa mba tsy ekena ihany kosa ny hoe mandefa sary a na manonona anarana na mampiseho anarana kanefa tsy nahitana profo mazava ny zavatra notenenina. Rehefa natao zao ny fanontaniana ny ramatoa izay nitenenina ihany koa satria ihany ny anarany any anaty Facebook ihany a, dia tena navoaka zany ny archive satria zavatra efa tamin'ny septambra tamin'ny heritaona zany ny zavatra iny any dia misy déclaration mazava tsara mihitsiny. Izany hoe nanaovana fanambarana mazava teo amin'ny fahadiseranana ary tena misy kitansa mazava. Dia iny le zavatra nasehony any amin'ny Facebook iny zany a dia tena misy archive mazava mihitsiny hoe vola tena miditra tao anatin'ny kitapom-bola amin'ny fahadiseranana amin'ny ara-dalàna mihitsiny a, fa tsy sanatry ny vavanadiny lela hoe nakany paosiny ilay ramatoa na sanatry n'izany. Tamin'iny zao a tablety anankitelo a, telefônina 4 amina marika isan-karazany a, zay zany dia iny vola iny hoe 496 000 ariary teo ao zany nalohan'ny olona dia voaray somatsara ao anatin'ny boky ny fahadiserana na voaray any anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Misy koa any a ohatry ny karazana hoe menace zany a, dia eto zany dia manamarika kely hoe ohatry ny tafahoatra loatra zany ny fijerinay an'ireny zavatra ireny. Ary tsika manana lalàna vaovao a une loi sur la cybercriminalité iny a, afaka kosa zany a ny fahadiseranana hoe mitondra ny raharaha eo amin'ny tompona andraikitra mahefa. Zay zany dia ambara amintsika eto fa hoe ho amin'ireo zavatra anendrika enyrehana sy ansorakotaka amin'ireo mpiara-miasa aminay ireo a, dia tsy hipetrapotsiny kosa ny aty amin'ny fitantanana ankapobeany a, fa mitondra ny raharaha eo amin'ny manam-pahefana zany zay.